Mbola fifaliana ho ahy indray tompolasy tompovavy izay manatrika ity fampitanto sy ny sary ity amin'ny alalan'ny pejiny radio Antsoa Filazantsara ity no miarahaba anao amin'izao fotoana izao izay fotoana iarahantsika indray hianatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ity tontolon'ny herinandro fiarahabavaka tanora ity. Kanefa alohan'ny hidirantsika ny amin'izany dia miara hivavaka isika. I Andriamanitra rainay masina indrindra ny an-danitra. Saoranay ny anaranao satria ianao mbola nitahiry anay na ny ainanay na ny fahasalamana na ny hery sy tanjaka mba afaka miatrika izao fotoana izao izay fotoana ianaranay indray ny teninao sy andraisanay fampahirezana avy amin'izany. Metezanao hitany tanoranao rehetra, amany olana rehetra izay manjady azy ireo, anala ny tahotra ary anome fifaliana mandrakariva tanora. Anaran'i Jesosy, amen. Endriavana, efa andro fahafito sady izao. Ny lohateny jerevantsika androany dia manao hoe miatrika ny tahotra ao amin'ny tanan-dehibe misy anao. Miatrika ny tahotra ao amin'ny tanan-dehibe misy anao. Hebreo 1:1 dia manao hoe amin'ny finoana ary ny finoana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Mpivavana, indray andro dia misy lehilahy anankiray, Franklin Roosevelt, haitsika tsara mazava tsara, filoha ny États-Unis izay nanomboka nandeha fitondrana tamin'ny 4 Martsa 1779. Rehefa nandray ny fitondrana amin'ny États-Unis Amerikanina ity ray aman-dreniny ity dia tao anatin'ny firenena mikorontana no nisy azy tamin'izany fotoana izany. Mikorontana ny firenena noho ny krizy nandritra ny 3 taona izay natrehan'ity firenena ity. Tao anatin'izany dia tena mila fanantenana fiovana ny mponina. Rehefa nikabary Franklin Roosevelt dia hozy izy hoe ny zavatra tena atahorantsika indrindra dia ny tahotra. Ny zavatra tena atahorantsika indrindra dia ny tahotra. Rehefa nilaza an'izany teny izany ity ranamana ity dia gaga ny olona rehetra ary nalaza tamin'ny boky sy ny gazety izany teny izany. Nazavainy tsara ny teny lazainy, nambarany mazava tsara fa tsy ny fahantrana na ny toe-karena no tokony hampatahotra antsika. Tsy izany no tokony hankivy antsika fa ny tokony hatahorantsika dia ny tahotra ihany. Ny tahotra nambaran'ny Mira Lopez, psychologue cubana raiky, dia tahaka ny biby maventy raiky izay mijanona ao an-damosiny olona manana azy, izay mampangovotra azy ary mahakivy an'izany olona izany. Tahaka izany driavana ny tahotra. Ny tahotra dia mety manimba ny eritreritrao ary mety manimba ny mahanao anao mihitsy. Ary ny tahotra izany dia mahatonga anao hanadino zavatra momba anao, ny mahanao anao, ary mety ahatonga anao ihany koa tsy ahavita n'inona satria mahavozo anao, matahotra anao hanao zavatra. Ary tsy hafeny n'inona eo amin'ny fiainanao. Mahatonga anao tsy hanana fahafehezan-javatra ary tsy ho voafehinao intsony zany zavatra tokony voafehinao zany noho ny tahotra. Ny tahotra dia mety hahatonga anao tsy mahatoky ny olona nizaniza. Ary ny tahotra dia mety hitaky any amin'ny tsy fahatokisanao na Andriamanitra azy. Ary ny tahotra io ihany koa havana mety hahatonga anao ho lasa ho mpizintina ka lasa tsy manana fanetretena. Ny tahotra dia mety hahatonga anao ho lasa hitaky amin'ny olona tsy zavatra tsy ho hitanao amin'ny olona mihitsy kanefa any amin'ny Kristy sy any amin'Andriamanitra no ahitavao izy. Ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe inona moa ireo tahotra izay mety misy eny an-tanan-dehibe? Ahoana ny fomba fiatranana zany tahotra zany eny an-tanan-dehibe? Ny tahotra eny an-tanan-dehibe dia tena maro ny zavatra fiantraikany eo amin'ny tanora sy ny antitra. Mety hisy fiantraikany goavana zany eo amin'ny fiarahamonina. Ny voalohany amin'izany dia ny heloka behivava sy herisetra an-tanan-dehibe. Noho ny fahitana sy fahatsapana ireo fiparitahan'ny heloka behivava sy herisetra an-tanan-dehibe
dia matahotra ny olona, mambororo ny olona, ary miteraka tahotra eo am-ponina izany. Indrindra amin'ilay fatra zay tena isehoan'ilay herisetra. Eo ihany koa ireo olana eo amin'ny fitaterana. Ity olana amin'ny fitaterana ity dia misy ireo fitateram-bahoaka reny izay mety misy fanompahana, misy herisetra ara-pananara na harcèlement sexuel zany. Zany dia miteraka fikorontanana eo amin'ny fivezivezena ary mety akivy ny olona eo amin'ny fivezivezena zany. Eo koa ny fanerena ara-tsosialy sy ny aina aman-jery. Ity tranga anankiray ity ry havana dia anisany mahatonga tahotra, mampitombo ny tahotra eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fampilezana reny vaovao, tranga herisetra sy reny vonoan'olona ary reny trangan-javatra zay tena mampangovotra reny dia miteraka tahotra, mampiely ny tahotra eo an-tanàn-dehibe. Eo ihany koa ny tahotra noho tsy fahatokiana ireo androm-panjakana sy ireo mpiandraikitra ny fandriampahalemana. Rehefa fantatra ny vahoaka ry havana fa tsy manana fahaiza-manao ny mpitandro ny filaminana sy mitondra fanjakana eo an-toerana, na ihany koa anjakany kolikoly dia miteraka fikorotanan-tsaina sy tahotra eo amin'ny mpiara-bolina zany, eo amin'ny mpiara-monina. Ary fanontaniana mipetraka dia izao hoe ahoana fomba handresena ny tahotra? Manahoana ny fomba handresena ny tahotra zany? Mahagaga ry havana ny Baiboly fa tsy boky torolalina momba ny psikolojia izy na lahatsoratra mikasika ny ati-doha, kanefa dia mitantara sy miresaka maro mikasika an'izany tahotra zany. 5,9 no firesahana mikasika ny tahotra ao amin'ny Baiboly, ary ao anatin'izany dia misy ireo 200 miverina teny hoe tahotra orooro ao anatin'ny Baiboly. Ao anatin'ny Baiboly ihany koa dia ahitana ireo karazan'ny olona 200 mahery ary aman-jatony mahery zay efa nandalovany izany tahotra. Ireo olona mahery zay malaza zay lazain'ny Baiboly dia efa nandalovany izany tahotra sy orooro izany. Noho izany ve misy ve ny vahaolana mahery vaika zay ambaran'ny Baiboly? Afaka mandresy ny tahotra ve isika? Azontsika atao ve miaina tsy amin'ny tahotra? Ireo fanontaniana ireo dia mipetraka ary ao an-tsain'ny olona maro ary mitady valiny zany ny ankamaroan'ny olona. Misy ireo olona zay miezaka mitady fomba analana ny tahotra ao anatiny, mampiasa an'ireny psikology reny izy, ary mampiasa an'ireny misy ny sasany mampiasa fomba fitsaboana sy thérapie, ary mampiasa fanafody mihitsy ary sasany, ary mihevitra fa ty tahotra ty dia tahaka ny aretina zay azo tsaboana amin'ny alalan'ny fanafody. Na dia eo aza ireo fomba rehetra zay ataony olona hitsaboana ny tahotra ireo dia mipetraka ihany fa mbola misy safidy hafa ankoatran'izay zay tokony afaka manampy azy ireny. Raha tsy afaka manafoana tanteraka ny tahotra tsika, ahoana ny azontsika atao mba hitantanana zany tahotra zany? Misy fomba ve ahafahantsika mitantana ny tahotra ao anatintsika? Eny ny valiny. Araka ny voalazan'ny Baiboly dia afaka mandresy ny tahotra amin'ny alalan'ny finoanantsika ry tanora malala. Ny tahotra dia ny finoana anisan'ny fanafody avy amin'Andriamanitra anafoanana ny tahotra rehetra ao anatintsika. Toy izao nambaran'ny Baiboly ao amin'ny Hebreo 1:2 araka ny voalazantsika teo. Ary ny finoana ny fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany teny zany dia izao hoe ny fitokiana amin'Andriamanitra ny antsoina hoe finoana. Hoy ny Baiboly aty ao afarafaran'ny 9 zany milaza fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy, fa zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady fa mahalisoa zay mazoto mitady azy. Zava-dehibe ny manamarika fa tsy karazana finoana rehetra nefa ry havana no tian'ny Baiboly lazaina amintsika eto, fa andeha ho jerevantsika ireo karazana finoana zay tian'ny Baiboly lazaina mikasika ny fomba ahafahantsika mandresy ny tahotra. Voalohany dia manaiky ny fisian'Andriamanitra. Io dingana voalohany ry havana dia tena zava-dehibe. Tsy afaka hanana finoana isika raha tsy manaiky ny fisian'Andriamanitra. Zany no anisan'ny fanoravatra zay mahatonga ny olona mpino an'Andriamanitra
afaka miatrika fiainana na dia eo azy ny fahasarotana misy atao zao tontolo zao. Etsy eny an-dalin'izany kosa dia mety ho hafahafa ho amin'ireo zay miatrika ny fiainana misafotofoto kanefa tsy mino an'Andriamanitra. Tonga sarotra sy tsy misy lalana ombana reny olona reny satria tsy malala an'Andriamanitra, tsy manam-pinoana izy. Ny faharoa dia mandresy mitahotra atsika amin'ny alalan'ny finoana dia tsy hoe manaiky ny fisian'Andriamanitra fotsiny fa mikatraka ny amoana vola fifandraisana manokana aminy ihany koa. Rehefa mino an'Andriamanitra atsika riao dia mila mamona vola fifandraisana aminy. Manahoana moa izany mamona vola fifandraisana amin'Andriamanitra izany? Tsy ampy tsy hoe mahalala an'Andriamanitra fotsiny fa ilaina mihitsy mahafantatra azy atsika, mifanerasera aminy atsika ary mirehareha fa manana anazy. Ao amin'ny ten'Andriamanitra riavana dia tsy tian'Andriamanitra, tsy mety amin'Andriamanitra ianao mirehareha no fahaiza-manaonao. Ny Baiboly dia tsy mandrisika atsika ho amin'izany fa tokony rehareha atsika satria manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Jeremia 7:7-8. Alohan'ny hamonjena ny fanazavana dia zava-dehibe koa ny manamarika fa rehefa miresaka momba ny fahafantarana an'Andriamanitra atsika dia tsy midika izany fa hoe haintsika avokoa ny momba an'Andriamanitra. Tsy izany riavana fa amin'ny alalany amin'ny maha voafetra ny fahaizantsika sy ny fisainantsika ary amin'ny alalan'ny boky izay eo am-pelantanantsika tsy manana fahampiana ahafahantsika mahafantatra misy kokoa mikasika an'Andriamanitra dia tsy afaka ny ahafantatra tanteraka momba an'Andriamanitra tsika. Kanefa ny Baiboly dia milaza fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika mandrakariva dia izay ny antsoina hoe mahalala an'Andriamanitra atsika. Rehefa mametraka ny fiainantsika rehetra sy fitokiantsika rehetra amin'Andriamanitra dia izay ny antsoina hoe mahalala an'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany dia afaka mandresy ny tahotra amin'ny finoana atsika raha mitarika antsika hatoky tanteraka amin'Andriamanitra, raha manana fahatokiana tanteraka amin'Andriamanitra. Misy olona iray izay milaza fa ny finoana dia mitaky fitokiana fa afaka ataon'Andriamanitra amintsika zay zavatra rehetra tsy ho vitantsika. Ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitokiana fa anateraka ny fahampahantenana izy, io ny tena fototsy ny finoana maro. Rehefa mino atsika sy manantena ny tena fikasana izay ilazain'ny tenin'Andriamanitra dia izay natsoina hoe finoana maro. Ny fitokiana amin'Andriamanitra no manova zavatra rehetra ary io fitokiana fanomezana fitokisana amin'Andriamanitra io no afaka manafaka atsika amin'ny zavatra sarotra rehetra lalovantsika eto amin'ity fiainana ity ary afaka manafaka atsika ny amin'ny tahotra sy ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana satria mino isika fa ny zavatra rehetra rehefa mitranga eto amin'ity fiainana ity dia tsy nambelan'Andriamanitra niseho izany raha tsy efa fantany meloha. Eto Mpamarianina riavana dia tiako mitantara aminao ny tantaran'ny tovovavy raiky antsoina hoe Harriet Tubman. Io vehivavy io dia tena mahatalanjona ny fiainana satria niaina tamin'ireny vanim-potoana izay nampamaivay ny resaka fanandevozana tany amin'ny faritra Etazonia reny izy. Ary petrahan'ny toerana eny ianao alaivy an-tsena hoe hanomboka fahakeliny dia niaina tamin'ny olo ity vehivavy ity, tamin'ny ankiviana tanteraka ny olona rehetra manodidina azy hoe ahoana ny fomba hiainana. Dia izao nefa ny zava-misy hatramin'ny kely dia niatrika an'izany habibiana izany fandevozana izany izay ny kolotsaina niainany Harriet. Ny tsiambarateliny nefa dia izao ny fananana finoana matanjaka. Arakaraka ny tombony taonany Harriet dia nanantena izy fa indray andro any izy mbola ho afaka amin'izany fanandevozana izany. Nandray fanapahan-kevitra tokoa Harriet rehefa feno 17 taona izy. Tamin'izay fotoana izay dia tapa-kevitra izy fa ilefa andositra ny toeram-panandevozana izay nanandevozana azy. Tamin'izay fotoana izay dia nandositra ny anavaritra i Harriet. Rehefa niazakazaka izy nandositra ny anavaritra dia niatrika loza maro. Tao ireo mpanenjika andevo, tao ny alika ary tao ireo sedra maro samihafa izay niaretan'ny Harriet. Kanefa nazanona tsy izany dia tsy kivy izy satria ny nampiavaka azy dia ny fananany finoana an'Andriamanitra.
satria asa finoana avokoa ny dingana rehetra makamin'ny fahafahana. Saingy tsy mijano ny arety, rehefa nahazo fahafahana izy dia mahagaga fa mbola niverina imbetsaka, niverina ny any atsimo ny arety, nanavitra ireo olona mbola ao anatin'ny fanandevozana tahaka azy teo aloha. Ary andevo maro no navotany arety tao tamin'izany asa nataony zany. Satria nahita lalana izy dia misy lalamby zay tena miafina ary misy fisitriana ahafahan'izy ireo miafina ny fanenjehana. Rehefa indray mandeha rehefa nanao an'io asany io izy dia sendra sasakalina teo am-pilefasana mitondra an'ireo andevo marobe zay noentiny dia nahita peta-drindrina i arety milaza hoe tadiavina i arety ary mipetaka eo ny sariny. Dia rehefa nahita an'izany izy dia nitanondrika, nivavaka tamin'Andriamanitra ary tsy nilavolefona izy fa nitohiziny ny asany. Satria afara ry havana dia fantatra amin'ny anarana hoe mosesy ny olona i arety, ary nanampy telonjato, nanampy andevo misy telonjato mahery navotany arety tao amin'ny alalan'izany asa nataony zany. Mampiseho antsika zany tantara zany fa afaka manao zava-dehibe, afaka manampy anao andesiny tahotra ny finoana an'Andriamanitra. Raha mino an'Andriamanitra ianao tanora malala dia afaka mahavita zavatra goavana zay tsy nieritreretinao tao anatin'ny tahotra. Androandro tanora malala dia mety tratran'ny tahotra koa ianao, ary indrindra fa isika zay miaina amin'ny tanan-dehibe dia mety miatrika tahotra. Zao anefa ny ambaran'ny Baiboly tahaka nataony arety Tidimanina dia afaka mandresy ny tahotra amin'ny alala finoana antsika. Manampy anao andesy ny tahotra ny finoana marina sy ny finoana matoky tanteraka amin'Andriamanitra. Anio ry havana, mino aho fa andesy ny tahotra avokoa isika rehetra zay mihaino izao fandaharana izao, ka mba ananantsika izany finoana marina miorina amin'Andriamanitra zany dia andao isika hivavaka, hoentintsika mivavaka zany. Ry Andriamanitra Rainay Masina indrindra any an-danitra, isaoranay ny anaranao satria nomenao izany fampaherezana mahafinaritra zany dia ny fomba tokony ataonay mba handresena ny tahotra. Ankehitriny Andriamanitra io dia mino izahay fa anampy anay ianao mba hanana finoana marina izahay. Ampio ny tanoranao rehetra ary ampio ny olona rehetra zay miaino izao fandaharana izao mba hanana finoana marina handesy ny tahotra ary havita zavatra goavana eo amin'ny fiainana. Raha io ny tsy salama ihany koa amin'ity androany ity dia apetraka eto an-tananao, ireo zay ao anatin'ny fahakiviana tanteraka dia mino izahay fa ianao no ampahery izy eo amin'ny alalan'izany lesona vaovao izany. Ary eo ihany koa ireo zay manana tanjona amin'ny mahatanoranay dia betsaka ny faniriana sy tanjona tiany hotratrarina. Mino izay fa ianao dia efa mahafantatra an'izany ary amin'ny alalan'ny finoana zay omenao anay dia azonay izany ary afaka dingana lehibe izahay ahafahanay manatratra izany tanana izany. Koa apetraka eo am-pelantananao zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay indray ry havana no mamarana ny fandaharantsika amin'ity androany ity. Mino aho fa na ndraisanao lesona goavana ny fampaherezana zay nentsika teto, ka mametraka veloma mandram-pionanao indray ny namanao Sitraka Nandimosao. Veloma tompoko.